fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotra ny malay misaraka groupoanareo sondray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Elokiza, tantara nosoratan'ny Saloy Mbolatiny. Novelomy finiavana Rodi Tovo miaraka tamin'ny Prinsia Tsiry ary ny mpanoratra. Nandray fiosana Totosa Tovo Andriambololona. Studio Ibrod. Mioro ndao amin'izay kisakafo a. Ho avy roneny a. Ary andraso aloha vonoina amin'izay ty ordity fa vao avy misakafo eo a dia atory. Rapitso indray ngamba vao manohy devoir. Zay. Ary aleo hidina amin'izay fa sao tezitra eo neny ka. Manitra ery izany lasopy izany roneny marina. Nataoko amin'ilay itiavandry azy mihitsy aky io a. Sady tsika efa tsy mody amin'ny atoandro fa samy sahirana. Ndry lavitra fianarana moa za lavitra fiasana. Tsy mba rariny kosa ve kira mba misakafo tsara na dia hoe sakafo hariva aza. Marina mihitsy izany roneny a. Ao ataoko nivavaka fa efa noana mihitsy azy izany ka. Ataovy ary. Andriamanitra tsofi rano izay sy ny anina ho anay. Amen. Mazotoa neny a. Mazotoa kia. Ao aloha mba meo ana hoe kio siry io fa ohatrany tsy ampy izy izany a. Ty ary tsy asiana saosy soja nga neny. Asiana mihitsy ka. Matsiro izy izany roneny ka. Tena tiako be. Efa hoe mendrika mba hinana izany atsika mianakako. Fa izany aloha eo ihany fa manahoana izany ny fianarandry ao aky. Ao izy ao e. Mandeha miadakadanao. Manomana ny examen amin'ny tababolana mihitsy aho io. Ie, ataovy tsara ary ny fianarana fa mila ndrita fita miora. Neny a. Efa mba tsy dia tena lasa lavitra tamin'ny fianarana izay niriko aky za dia ndry ny tiako tafavoaka lavitra amin'ny fianarandry io a. Aza matahotra neny fa ny fianarana indray ny tsy ho ataoko ambany zavatra izany mihitsy e. Fa amin'ny weekend io tokoa neny izay sy nansisaka mba hiaraka hianatra dia hoe hita eo na aty amintsika na any aminy. Izany mihitsy ny any tiako. Mpinamana mifampitarika amin'ny tsara fa izany hoe raha azo atao aloha dia aleo aty amintsika fa ato efa tsy misy afa-tsika mianaka rery dia lasa mangina rery ato a. Aleo fa ho resahako ary Nancy e. Sady tena mijanona matory aty mihitsy izy amin'izay a. Hatreto aloha dia tena mahafinaritra ahy ny namandry iny e. Sady tsotra kely no hita hoe zaza endry. Fa tandremo mifampitaritarika amin'ilay karazana ankizy maditra reny a. Sady hitandry tsara fa malaza mihitsy tato ato ny ankizy vavy very tsy hita-popoka. Matokisa neny fa tsy hanaonao foana izany izay e. Tsy avelako raraka andamosingisa fotsiny reny anatra be dia be meniny areny. Miora, mba endraso aky a. Nancy, malaky ndriary sao taro tsika e. Bonjour ndry. Bonjour kia. Ary aza mandeha mafy be tsony fa voalatsa kafe fa nene izao e. Arary andoha eo aza ndry ny farany. Marina aky izany a. Fa nindrivy aloha vita ilay rédaction tokony aterina androany iny e. Ie, efa vita ny iny ka. Sambatra kosa aky ndry raha zaniko. Ny ahy efa vita ny intro sy ny conclusion fa eo amin'ilay corps du devoir mbola misy tsy vita tsara dia saika hoe ampijerevako andry sao dia bebe diso. Aleo fa ajerentsika rehefa pause ratoandro izay e. Fa mbola manam-potoana kely tsika mantsy fa hariva mantsy iny voateriny. Merci kia. Raha tsy misy andry ity angamba dia asa fotsiny. Tsisy isaorana kia. Ndry koa aza ne mba manampy anay ihany e. Mifanampy eo foana kitsika. Marina kia izany a.
fa efa endriva elony ny vaovao mahakasika amin'ny Priska e. Vaovao inona ki? Izy anie tsy tonga omaly e. Ie, fa kay moa ki tsy hitany izy. Vao mifanena tamin'ny andro aho teo dia tsy hianatra hono izy fa andeha hitady amin'ny Priska any. Izy koa no tantaran'izay tamiko teo. Mba haloza koa kizy izany marina ka. Malaza mihitsy tato aty ankizy very ty Tsy ny zaza ihany no tsy hita fa na olon-dehibe koa azy. Indrindra fa ny ankizy tanora ohatrantsika, surtout vehivavy Mila mitandrina kitsika. Tena izany mihitsy kia. Izay fa maneno sady ny saony ery fidirana kia. So ihany koa tsika efa eto ampototry ny sala ianarana. Ndao hiditra ary e. Tena betsaka mihitsy tato ato izay tovavy tsy hita popoka izay Sady amin'io na tsy hita ray volana dia mbola tsy fantatra hoe aiza na aiza no mety ahitana azy satria na zareo aza tsy fantatra intsony hoe mbola velona ve sa efa maty. Inspecteur Nzaka. Ay, manaja commissaire. Varina be ne nao zany Tsy izany fa nifantoka be tamin'ity raharaha ty commissaire dia lasa ohatran'ny hoe variana be tena azavady. Le raha mahakasika ireo zazavavy tsy hita tato ato reny ve io ataonao io? Tena izany mihitsy ity commissaire. Mampalahelo nge ny ray aman-dren'le ankizy ny zavatra iainan'ireo tovavy ireo ihany koa aza nefa mbola tsy hay intsony tena mampalahelo. Tena marina tokoa aloha zany raha izy ity fa dia matoky anao inspecteur fa ahita marina sy ny rariny amin'io raha io ianao. Efa kinokofeona aminao mantsy izy io. Mahazo matoky ianao commissaire Benja fa tsy maintsy hivoaka marina rehetra momba an'io fa tsy hamelako izany mihitsy io Mankasitraka anao efa napitsika eo moa zany izy io fa matoky anao Eny commissaire. Fa efa mitatao vovonana ihany ty ny andro se fa tsy mba andeha tady sakafo an ve aloha Eny tokoa. Maro izany fa mbola misy zavatra kely faranako kely ty commissaire dia mandeha. Za koa aza angamba tsy hody fa tena hijerijery sakafo izay azo hohaniny etsy akaiky kely etsy angamba no mety amiko. Mety zany ka. Za tsy maintsy hody kely aloha fa mbola misy zavatra jereko kely koa ny an-trano any. Zany? Ary mety somary ho tara kely mihitsy aza raha atoandro fa dia efa lamino arak'izay mamety azy ao ny asa fa tameo ihany efa avy eo. Eny ary commissaire, mahazo toa ianao Atsika rehetra Tena saika natoraka izy ale faraparany teo iny Ndrisy ny torimaso ve moa mahagaga fa na zany aza tena somary mandreraka ihany ny fampianaran'ny Madame Joséphine iny aloha ka. Vao mihaino ny feoan'ny milamindamina sy mahitsitsy be iny fotsiny dia efa mahakamo be. Miezaka mifatika eo akia. Ka zany mihitsy ny aky efa iny tamin'iny sakafontsika. Za koa zany efa tena nona be Sady mbola hiaraka mita an'le devoir indrindra efa avy eo Eny tokoa aky. Eny tompoko, eto aminay iny ka. Somary bebe olona ato izany Ary tena efa feno daholo eny table zany Nefa tena ato ihany izao ny sakafo no mba tsara sady mahadio nefa mora. Etsy amin'irety sipa kely anankiroa retsy angamba izao malalaka fa asa raha manaiky ny hipetrahako eo reo. Aleo raha angamba anatiny eny aloha. Aza tonga dia mijery fa tia manantona makaty amintsika tia indraiky ilay polisy bogosy kely iny Aizaka izany? Efa eo arinandreo fa aza merika antsony. Marina mafy ty raha mba tadidiko izany olona tenendry izany. Aza miteny tsony fa rehefa eo izy dia tadidindry Manahoana nareo rovavy? Manahoana tompoko? Salamo. Ay ve ty polisy ty Tika ilay hitanay misakafo etsy amin'ny sisiny kely etsy foana fa androany izy ngamba tara dia tsy nahazo amin'ny plasy mahazatra azy. Mba afaka mipetraka eto aminareo eto ve azafady? Tsy maninona mihitsy ka. Ay,
ay manasa tokoa aloha fa nenay efa reto tonga reto ny sakafonay a. Ka mety tsy ho ampy azy ao nareo sakafonareo ro vavy ireo aza no atambatra dia so maty atoko eo nareo. Ianao koa izany dia tena enjana be raha hisakafoko. Fa mbola tsy maharesy anay nefa faninay zareo vao ny ampahefany fotsiny no tonga. Zany Dity kory miora dia mba mahita tenenina ka. hita ho ako. Fa zao e njaka tokoa aloha ny anarako e. Dia nindry zany efa fantatro hoe miora dia ndry izy. Nancy reny anarako e. Faly mahafantatra ny Nancy sy miora zany e. Zahay koa toraka izany. Otry ary toa mbola tsy nametraka commande kory ianao dia efa nately serveuse ilay sakafonao. Ka ny ahy efa fantatry zareo foana ny zavatra fihinako ato e. Dia mitovy foana izany ny zavatra hohaninao ato reny ianao makato isan'andro reny. Ary efa tsikahitrareo mihitsy akay izany hoe misakafo ato foana. Zaho aloha mbola tsy nahitanao raha tsy vao androany e. Izany Aza mody diso eo koa ndry fa ndry aza ny tena mahita azy ato foana ko. tena be sangy mahafinaritra mihitsy nareo ro vavy reto a. Fa miovaova ny sakafo hohaniko ato ka miankina amin'ny andro hinanako azy fotsiny. Azonareo? Ay kosa. Ka mazotoa daholo amin'izay ary nareo fa zaho manokana aloha izao efa tena noana be a. Mazotoa ary mazotoa. Somary nandreraka ty androany ty izany ka be loatra koa le asako. Tena leo angamba hiantso ny any amin'ny kompania mihitsy aloha hitady vahaolana fa tena tsy laso izao ka. Sady tsy efa misy entana vaovao tsara indray ve any izao. Oui, tsy izany fa nianjo kely anao indray aho fa mila entana tsara be aho raha hariva raha efa misy ao aminareo ao a. Ay kosa. Okey ary raikitra izany. Milamina aloha ny amin'iny fa aleo hiantso anjaka. Ahoana dada? Ahoana letsy somary taratara kely aho fa aza miandry hariva be lahy mba mijerijery ny ao an-tanànao fa tsy avela amin'ra sosa rabry rery ao. Fa mbola andeha ho aiza indray nefa nareo e ha? Mbola misy asa maromaro enjehako letsy a. Ay, eny indray ary. Danary miora alaivo amin'izay aloha le lohako ao fa so mahay ao a. Ndraso alaiko vetivety ary. Aleo aloha alefa ty tele ty hijerena izay vaovao misy ato. Tsy rahira mihitsy aloha izao ny mahalinaka. Ndraso avadika. Ty leloha karineny a. Ay, ndraso aloha piako kely ty tele ty vavahana dia avy eo alefa indray. Andriamanitra tsy hofirany izay sy nianina ho aninay. Amen. Mazotomana ary. Fa hivadika kely amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy sosialy indray ary isika. Manoloana ny trangana fahaverizana ankizy nisy eo tato ato izay dia samy nikaribaolana andrehetra ary isan'izany association tanora miala voly mitondra fanazavana mahakasika izay ny filopam-borona ny fikambanana. Andriamatoa dia gora maro misanay Dada Zoky. Izany indrindra no nananganana ny association tanora miala voly satria hita sy tsapa ankehitriny fa tsy ampy ny sehatra ialan'ny ankizy voly dia lasa mirona makany amin'ny zava-mahadomelona ny ankizy mifampitaritarika amin'ny ratsy sy ny sisa ny ray aman-dreny kosa sahirana amin'ny fitadiavana sy ny fikarakarana ny ao an-tokantrano dia lasa miaina ny fanaraha-maso ny zanany. Lasa tsy dia misy koa ny fifandraisana sy ny fifanakaloza-kevitra eo amin'izany ray aman-dreny sy zanaka izany.
eo koa ny tena mahatonga ny olana indrindra moa fa rehefa tojony namandratsiny izay le zanantsika dia mivarina ho azy any akady ka dia natsoro indrindra zany ny ity association tanora miala voly ty mba entina hanabeazana ny zanantsika eo amin'ny sehatra maro. Vao vita koa ny tenin'le rangabe iny teo dia tapaka ve nama le jiro? Après tonga na aloha le labisi fa maizina e. Ndraso ary zay so ihany aza fa efa masaka ny sakafo vao tapaka ny jiroko. Hitakiko fa tena mba mahafinaritra kosa le fisian'le hoe association tanora miala voly a. Tsy mba liana amin'izany ve ndriry miora? Ka tena mahaliana tokoa le izy teorina eny a. Aleo fa jerevana eo e. Sady ny olona efa fotsy volo ohatr'ireny aky entitra tsara sy be expérience. Dia atory amin'izay ngamba fa tena reraka zany ka. Fa firy moa izao e? Ohatray, tena efa mirombe folo latsaka fefany. Ary dada ve hatramin'izao mbola tsy tafody foana e? Tena miaika an'le rangahy iny koa zay ka. Ary sary-posaina fa izy mihitsy ngamba izany tonga ao izany. Mba tonga dia eniny rabori aza koa. Efa zatra koa moa izy amin'ity rangahy-pody alina tiako. Raha tsy efa mamindra koa iny izao. Ivelahy mbola tsy matory hatramin'izao e. Nareo azy ity izao vao miditra ny trano nefa sady mbola mamy koa. Ka mitovy ihany tsika izay lahy izao ko. Samy efa alim-be daholo vao atory. Za miezaka namita asa fa tsy ohatranareo hoe variana ny revon-tany mbadimbadika tany na taraiky ohatran'izao a. Ka tsy maintsy mba manala kely izy fa inona ary tia. Vaiko mihitsy e. Fa tsy arak'ilay nieritreretiko tamin'ny atoandro hoe mbola hanenjika asa maromaro hoe sy ny sisa. Lahy koa lesy zany. Ndeha atory fa efa bonne nuit lesy njaka. Ndana matory amin'ny mihitsy fa tsy na mahita anareo mihazoazo eo azo ohatrany hoe mandreraka be sady le fofotoaka koa tena makarary andoka. Sura lesy zanako. Mandreraka mihitsy zany rarangaka. Io ditran'io ihany nefa no efa nahafaty aneny fa tsy inona akory. Sady tsy nakatiny akory aza ny varavaranako. Eny fa aleo isokatra eo koa aloha elany zany fofona zany fa tena mahasosotra be mihitsy ka. Mba hampitandro filaminany ity ny tena nefa ndray niteraka azy izao tia manao agegena mahamenatr'olona. Ary aleo atory amin'izay fa mandreraka daholo koa zany rehetra zany ka. Mbola betsaka koa ny asa miandry raha-pitso e. Ay, efa vonona koa neny. Ie, efa handeha mihitsy io izao. Andraso vetivety dia mba hoeto fa miditra aloha izay androany dia mba manararoatra miaraka amineny azy zanyko. Ary malaky ary ndry fa taraka. Vetivety ho aho, haka hely fotsiny aho fa aso avy ny orana raha riva. Malaky ary ndry e. Mbola lasa ihany ny saiko mandinika an'ity fahaverezana ankizy vavy matetika be ity ka. Raha sanatry an'izany moa ka hoe iny toka kely iny tsy hita tampoka e. Aza misy anie izany Andriamanitra. Zavatra izay fotsiny. Andao amin'izay ary e. Zaho aky mieritreritra sy mandinika dia sao dia mba aleo alaiko sy ateriko foana ihany ry isan'andro e. Fa inona koa no nampatonga neny mieritreritra n'izany eo izao? Tena manahy mafy ara sanatria moa hoe ndriny misy makakeriny ihany dia tsy ho hita tsony avy eo. Aza lefa lavitra amin'izany moa ny saina ary neny a. Fa eny e,
tiaka any aloha ilay alaina sy aterina fa lasa mampalahelo indray izany Nancy tsisy namana rehefa modiko. Dia sady tsy miaraka intsony koa izay rehefa andeha hianatra fa izaho alaina eto indraindray. Ka tsy maninona ny ankizy izany fa afaka miaraka amintsika izy e. Dia ho tonga lohabe foana izany izay any am-pianarana. Neny anie miditra amin'ny fito dia izay miditra amin'ny valo na amin'ny sivy aza indraindray dia hitongizina anao inona lohabe any izany izay. Ka fitiavako andrindra no antony itenenako an'izany e. Tsy hoe te hila vaniny akory fa afaka manao révision na manao devoir sy ny sisa nareo any am-pianarana sady any aky mba en sécurité tsara. Eny e, mety aloha izany fa hita eo e. Dia aza dino amin'ny maka renseignement momba an'ilay association iny a. Tena nafinaritra iny. Sady toa manana activité betsaka hono zareo koa. Tena tsy ho adiniko iny neny fa androany hariva tokoa dia efa mody any amintsika Nancy amin'ilay izay hanomana examen iny a. Ay, tokoa moa. Mety ankizy izany a. Dia ataovy tsara mihitsy ny fianaranareo roa vavy sao dia mifampitaritarika amin'ny ratsy eo a. Dia mba hajanony kely rehefa eo amin'izareo eo fa efa niteneniko izy hoe hiaraka amintsika izao maraina izao sao tara. Fa aiza moa kiny tranony? Eo amin'io cash point io neny mijanona dia endrasany eo fa efa niteneniko izy. Ay, toa efa io azy izy koa. Tena efa noana loatra kiza izany ka. Navesatra koa ilay kory teoko. Tena mafy mihitsy. Soa fa tsy dia lavitra eto ilay toerana fihinanantsika iny. Ndao kiavy dia pita. Ndao tokoa fa tena efa mila tsy ho zakako intsony izany anohanako izany. Fandraso kely aloha fa be tômôbila be mivezivezika. Ndao amin'izay ki fa efa izay a. Miora! Loza! Saika voadona teo ndry. Fa hoe andraso ho aloko. Tena loza. Azafady tompoko. Mba mitandrema ihany ndray miora fa ho fatifaty foana amin'izany ngendry e. Fa iza koa ty olona ty. Toa ohatran'ny miseho malala be izany. Ndao makasisiny loha. Tsy naninona ve kindry teo a? Eno a? Tena azafady ry se fa maika be koa ty namako ty epita fa efa tena... Tena azafady tompoko a. Saika iteniteny foana teo indray Nancy. Tsy maninona fa amin'ny sisany mila mitandrina tsara. Dia izaho moa aza ataonareo an'izany sefo sy tompoko izany fa ohatran'ny hafahafa be a. Ay ve ka njaka ty e. Njaka tokoa kay. Tsy fantatra mihitsy ianao tao anatin'ilay kasika be. Izany? Izaho efa saika gaga be hoe iza koa aro ty olona miseho malala be anaty kay ianao ihany. Nareo koa izany. Fa andeha hisakafo etsapita ngana reo vavy izany? Ie, ka izay mihitsy na maika miora teo nefa efa tena ramaka be zahay io. Ndry koky dia manala baraka ka. Fangaro reto izany mahamenatra a. Zaho io koa zange teny efa refina tanteraka mihitsy e. Ndao ary ndao hiaraka izany fa izany miantoka antsika rehetra androany. Avy dia andrasako eny nareo vavy a. Ndao ariko. Ono tokoa ary izy roa vavy. Manahoana ny fandeha amin'ny fianaranareo ao e? Mandeha tsara io fa aza taitra neny. Dia izao manomakomana izao taty nirina. Niezaka mafy zahay io fa te ho tafity e. Marina ankizy izany ry Nancy a. Sady ny fianarana anie ny lova tsara indrindra rakizy e. Tsy adala mihitsy ny taolo raha namorona an'izany eo apolan'izany. Ka izay neny no ataoko aneny aza taitra ho aho. Mandeha tsara io e. Matoky anareo aky a. Indrindra mifahendrena. Mahazo matoky taty fa raha izay roa vavy izany tsy mba liana amin'ny resaka rendrarendram-piainan'ny ankizy amin'izao e. Efa fantatray ny voka-dratsiny. Sady indrindra amin'izao fotoana hoe malaza be olona very izao. Izay ny resahako tamin'ny ora tamin'ny maraina hoe mila teriko sy alaiko anareo fa enjana be raha sanatria. Izay indray neniny. Raha tsy manahirana ny taty ve moa izany e? Tsy manahirana aky izany Nancy a. Raikitra ary moa izany fa dia alaina sy aterina izany izay isan'andro dia mba tsy lany frais bus sy lany fotoana e.
fa dia efa miomana izany ry fa mifo maraina be ohatran'ireny androan'ireny foana na hiditra amin'ny folo aza antsika izany a. Ndry koa ity dia mahita tenenina ka. Enao ity dia mahita olona zaina foana ka. Avela koa any anareo e. Tsy fitiavako anareo mantsy ny anaovako an'izany. Ny koa izany dia mora tezitra ery nefa ny olona aza mba manahany ihany fotsiny. Ka rehefa mba resaka matotra aloha dia mba mila matotra koa ndry fa tsy fantatra intsony izay tena izy amin'ity any lavy ity. Azafady ary moa e. Fa izany aloha eo ihany fa roviana ihany izany nareo roavavy no any amin'ilay association tanora miala voly iny. Eny tokoa, izay ilay niresahako Andriindry Nancy a. Tena mba mahafinaritra tokoa aloha izy iny e. Rehefa mba tsy mianatra dia makany tsika. Raha pitso anie izao nareo dia efa tsy mianatra e. Rehefa vita ny révision anareo dia tokony makany izany nareo. Tena hevitra mety izany roneny a. Aleo fa alaminay eo e. Dia anasa vilia amin'izay angamba aloha rakizy fa maika atory a. Aleo fa sasana enta ty ny vilia fa tsy maninona. Sady neny efa reradraraka fa aleo ataonay e. Misaotra ary e. Aleo aloha izany mba hamonjy fandriana amin'izay ary fa tena reraka sy tia atory azy izany. Bonne nuit ary neny e. Bonne nuit nareo roavavy ary. Bonne nuit taty. Fa mbola lavitra veka izany toerana izany a. Efa kaiky kely kia. Izy aloha ny fahazahoko azy dia tsy tena kaiky be ny arebus e. Efa ho fefakady mantsy izay na dia anantsika teo nefa mbola tsy tazana ihany. Ndraso hoe raha tsy diso a dia io trano loko mangamanga io ilay izy akia. Aiza izany aky? Tsy hitandrifa io misy tamboho biriky be io e. Dia ilay trano io avo be io. Ay ve. Toa misy plaque be marina eo hoe association tanora miala voly. Aika tsy dia lavitra ihanyko. Ie, tsy dia tena lavitra. Ary mahafinaritra kina dia tia ivelany fotsiny aza. Miala daholo mihitsy ky stress ndriko. Maika efa ny ao anatiny ao. Andao tonga dia hiditra fa mivoa be mivavahady e. Dahory e. Mandrosoa e. Salamy nareo mirahavavy. Salama tompoko. Ka mahazo toerana re. Ka inona no atao anareo roa? Tsy izany tompoko fa te hafantatra bebe kokoa ny mahakasika an'ilay association tanora miala voly zahay. Ay ve. Aleo aloha asiana présentation kely ary. Za nome Dego, filohan'ny association tanora miala voly. Afaka atsoinareo koa hoe Dadasoky. Faly mahafantatra tompoko. Ary nareo? Ny Miora ny anarako. Dia ny anà Nancy. Dray, faly mahafantatra izany sady faly mandray anareo koa e. Ny association tanora miala voly dia fikambanana ray velaran'ny tanora izy ity. Izany hoe maro ny sehatra ahafahan'ny ankizy mivelatra atao anatin'ny fikambanana ato izany e. Izany? Misy activité maro samy hafa ato arak'izany e. Ay ve. Dia inona avy tompoko ilay activité? Ohatra hoe mihira, mandihy, manao jeu isan-karazany, ohatra hoe baolina sy ny sisa. Dia vao manomboka moa izao ny fampidirana ho mpikambana fa mbola amin'ny herinandro any no fitokanana ofisialy fikambanana sady fametrahana azy io ara-panjakana tsara. Dia ahoana tokoa moa izany no atao raha ohatra ka te hiditra ho mpikambana? Tsy sarotra mahitsika. Mila photocopie-ny karatra re ohatra ka hoe ampitaona. Raha mbola tsy ampy kosa dia kopia nahaterahana. Ny ankoatr'izay dia mila fanamarina amponenany e. Dia izay fotsiny ve? Izay fotsiny ka. Ohatra isaika adiniko.
mila sary tapaka dia mila ohatrany hoe karazana CV koa zany hoe mba ahafantarana ny mombamombanao zany mba ahafahana mioriente ny ankizy amin'ny sehatra tena mety aminy Mahazava tsara zay tompoko fa zahay tena vonina fa aleo fa hikarakara dosie zahay dia hiditra ho mpikambana zaniko. Tongava fa ny tanora ohatra anareo zao mihitsy ny tena ilaina ato Ie, dia ianao ho teo ny teny hoe amin'ny herin'ny androany kanana ny toerana, zany hoe mijoro ara-panjakana amin'ny fomba ofisialy zany. Dia ny tiako anontaniana hoe olona ohatry ny ahoana zany no afaka manatrika amin'io fotoana io? Afaka manatrika daholo ny olona rehetra izay te hanatrika ka tsy maninona mihitsy. Ay kosa dia manomboka amin'ny firy zany izy io dia ato ihany ve no atao? Manomboka amin'ny 10 maraina izy io dia ato ihany ny atao sady isy manam-pahefana maro avy koa ao ka. Ay, aleo fandamina fotoana zahay ary dia ho tonga aty Dia aleo rehefa mijoro amin'ny fomba ofisialy zany vao manatitra dosie eo zay koa. Tsy maninona mihitsy ka. Izay mety aminareo rovavy sao de gagy nareo hoe la antitra tiany mandray anareo eto fa aza matahotra fa maharaka sy mahatsapa tsara ny zavatra rehetra ilainy tanora kehitriny Tsy maninona tompoko fa tena mahafinaritra be aza ny fandraisanao anayko. Zany hoe misy ihany ny olona mbola azo lazaina hoe tanora mpandray eto ka fa zany hoe somary mbola sahirana koa amin'ny fanomanana an'io amin'ny sabotsy io Ay kosa dia mamerina amin'ny fisaorana hatrany tompoko tamin'ny fandraisana fa tena nafinaritra sady nahafa-po. Nareo nisaorana tonga nitsidika sady faly mandray anareo mpikambana sady koa Eno dia tena misaotra indrindra tompoko. Tena mampalahelo be izy ity komisera. Tena mampalahelo mihitsy vao viravira tanteraka ny vatan'iray manontolo. Tia zany le hoe prisy ka tsy hita faraparana iny tena feno mangana ny vatany, ny tanany aza maratra mihitsy, mety hoe ny fatorana izy zany Tena efa biby mihitsy ny olona nahavita an'izao amin'io mbola izy mitanjaka ihany no arindry le rony teto Anjorodira. Tena mampalahelo komisera. Aleo angamba aloha ampandray ny fianakaviana fa mety efa mitaitaina akory zareo zay ampandrenezi kely mihitsy fa sady mbola misy aina izy io fa tonga dia aleo ny amin'ny hôpitaly zareo mandeha fa avy dia hoetsikeny izy sao mba avitra ihany Tena marina zany komisera. Aleo aloha hiantso kely an'izay eny ary tompoko misaotra nanome ny fitenenana araka ny voalaza teo dia zany monsieur Degona hoe dadazoky ny mahazatra ny maro etsona araka izay efa voalaza ny manam-pahefana rehetra teo zay dia efa mijoro ara-panjakana zany ny association tanora miala voly ka dia ny teniko dia hoe misaotra antsika rehetra tsakana afaka fa raha tsy teo ianareo tsy nisy zao zavatra rehetra zao. Ery lehibe ho anay ny fanohananareo mianga tany amin'ny vahoaka madinika ka hatrany amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ka dia makasitraka indrindra tompoko sao dia efa misokatra fomba ofisialy koa ny lanonana ka dia manasa antsika rehetra ny verantsika tsiraray afy mba hatsangany dia hiaray tentsika rehetra hoe ho an'ny association tanora miala voly ndao ary isa 2 3 ho an'ny association tanora miala voly
aka dia mirary fety sambatra daholy ary e. Mahafinaritra kosa reto ty fety androany ty a. Za aloha dia mankafy mihitsy fa ela izay tsy mba nisy fety mivonjena mihitsy. Ararotsaka izany a, sady tsara be daholo ny sakafo ato izany a. Midera ny herim-pony ty rangahy be ty mihitsy ary izy roa vavy a. Aleo aloha anatona andeha hiara-basy eny a. Izay koa zaniko. Félicitations monsieur Degaut. Arabaina zany dadazoky a. Dia misaotra indrindra zao rehetra zao ny tonga amin'izao anie dia ny fifanampianareo rehetra ao zareo mahasotomana daholy Dia tena azo tokoa moa zaniko. Saonareo inspecteur Njaka. Ie, marina mihitsy zany komisera. Sady tsara be daholo reto sakafo reto zany ko no mahasotoarina fa hoetsikely aloha. andao ary. Eny ary dadazoky a. Azafady, miarabanao monsieur le président. Miarahaba tompoko. Félicitations. Etra misaotra betsaka e. Arabaina dadazoky a, ho tonga mitanjo ny irina ao an-trano anie ianao. Mirary soa hatrany tompoko. Misaotra nareo rakizy e. Oay, tena tadidiko nareoko to. Ie, izay le niresaka taminao tamin'ny herinandro iny. Etra tadidiko tsara. Dia ahoana, vonina hiditra ho mpikambana amin'izay zany. Efa tena vonina tsara mihitsy ka. Ay, Ie, efa nentinay aty daholo ary ny dosieko. Ie, ay, afaka tonga dia aterinareo ery amin'ny sekreterako ery ary e. Tena faniriko mihitsy dadazoky ny idiran'ireo zanak'ireo mpikambana ao amin'ny association anao a. Ay, enao ny reniny zareo. Ie, madame Nirina tokoa aloha ny anarako e. Ere, faly mahafantatra anao madame Nirina. Ie, Tsy ho diso safidy mihitsy nareo ny safidy ny association tanora miala voly fa tena fanabeazana araka ny tena izy ny voizina ato ary hivoatra hatranony ankizy. zay indrindra mantsy. Aivy indrina ka ty e. Bonjour ndry. Bonjour Njaka. Ie, mba mijery ny olona e. Ay, ary ohatry aizy miora. Mbola lasa nakany amin'ny toalette izy teo ngamba ka. Ay, everiko hoe ndrirera aza ny nakatiako. Niaraka izay ka. Ay, Ny mamany koa aza nakatiako. ay ato koa ny mamandry zareo. inspecteur Njaka, manaja anao. Mademoiselle miora. Manome voninahitra anao koa e. Nareo koa reto dia mampimeka. Efa napoziko mihitsy aty hoe ahita Njaka aty a. Ay kosa. Ie, ka ahoana? Nahaliana anareo ve aloha le niditra ho mpikambana ato amin'ity association ty e? Ie, ny dosie anay aza efa ela ny voninako. Fa ny andro fotoana fotsiny. Ay kosa. Mahafinaritra ki izany e. Tanora mandray andraikitra. Ie, aleo mandray andraikitra toy izay renireny fotsiny sy anao adalàna etserory Njaka. Marina ki izany a. Ary Dada, inona ny mahavariana ny zanako lahatokana eto amin'reto tovavy tsara tare kely reto e. mandreraka koa ty dady ty ka. Anondra ny eto indray ty nefa ny ahy efa mba kajy hafa mihitsy. Miarahaba tompoko. Miarabanareo miravavy. Aiza letsy ny présentation a. Ary tika ilay hoe ray mpiamy fikambanana telo Azafady tokoa izy rovavy a. Izy no monsieur Vincent dadako. Dia izy rovavy reto indray ry dada no miora sy Nancy a, namako izy ireo. Faly mahafantatra tompoko. Namana fotsiny. Faly mahafantatra anareo miravavy koa e. Miala tsiny fa za somary be vazivazay a. Tsy maninona ka. Lozako kely ary aloha nareo telo fa ho ery amin'ny monsieur Degaut e. Eny ary. Ndao ary tompoko. Arony tokoa Njaka.
Nanahoana ihany ho a le raharaha nakasika amin'ny priska iny e. Hatramin'izao izy dia mbola tsy mahatsiaro tena foana e. Tena mba mampalahelo koa ny nahazo azy ka. Ingana izy mba ho sitrana dia iseo ny marina rehetra. Tena izany mihitsy ny rariana e. Fa tena efa matetika loatra ny le tranga mahatsiravina nefa efa manao ny aina tsy ho zavatra ihany izay amin'ny fikarohana sy ny fanadihadiana rehetra e. Indrindra fa ny fitandronan'ny filaminana. Ie dia makahery anareo mihitsy aloha amin'io azy io e. Fa tena enjana sady le izy mila fitiavana sy fandavan-tena be. Ny ain-kiko. Misaotra betsaka e. Nanahoana ny examen anareo tao aky? Tao izy taorina eny fa dia niandra ny valiny izany sisa. Zay indray le valy tendry tsy tiako mihitsy a. Nanahoana aky izy taorina si fa raha miora tony koa dia miavinavina tsy. Ka tao izy tao. Izany hoe sarotrarotra ihany fa miankina amin'izay ho tsara amin'ny mpampianatra azy eo e. Fa izay roa vavy aloha tena efa azo lazaina hoe niomana sy nianatra tsara ihany e. Afa-po kosa neny amin'izay valy teny Nancy izay e. Mba izay ahaikiko. Matoky anareo roa vavy ahy e. Tonga indriry Nancy a. Sao dia atorany aminay ndraiky indry? Aleo aloha angamba mody fa tsy nihera tamin'ny tao an-trano dia sao manahirana eo. Afaka hirana ihany anie indrira mazoto e. Tsy maninona taty a. Fa aleo aloha rapitso a. Mbola misy zavatra mpanaovan'ny dadanay anahy koa izao hariva izao dia izay ny tena tsy ahafahako. Endray ary manaraka indray izany. Tandremo ary tsy tonga any an-trano rapitso a. Sady ny après-midi antsika ilay hoe mivorany amin'ilay association. Eny akia, tsy adiniko izay ka. Velomanareo ary. Velomina aussi. Aleo aloha ngamba hifody eto amin'izay fa atoandro ihany ny andro na dia tsy miasa aza androany. Andrekakio loza. Fa inona ary izao mahazo amin'ny ora vao maraina izao e. Aleo jereko any mihitsy ka. Tena loza ry neny a. Tena loza marina. Fa misy inona e. Za vao saika ho any amindry mihitsy anontany hoe inona ary izao miorakoraka be vao maraina izao. Tsy hitany hoe Nancy ry neny e. Io SMS nalefa ny zandriny aty amiko. Jere. Aiza izany? Ty. Vakio e. Bonsoir miora. Fa natory any aminareo angaky Nancy fa toa tsy nody taty nefa sady tsy niteny akory. Dia ny loza izao a dia nivonoko ty foniny ity talohany atory dia sady tsika koa moa ilay nisakafo tany ivelany dia vao tonga dia nisasa dia natory. Fa loziny ty lazaindry ity ry miora. Izany ho a. Naterintsika teo amin'ilay cache-point kely akaikin'ny zareo iny anie izy e. Atsoy mihitsy aloha io zandriny io fa tsy normal izany ka. Andraso ray tsoko izao e. Manahoana lesy natao a? Tena tsy aty aminay izany izy ka. Tena marina e. Naterinay teny mihitsy izy vao avy nirava nianatra navita examen izay ka. Tena marina lesy izany a. Dia mbola tsy naplaza tany amin'ny polisy izany nareo. Ndao fa hiomana vetivety izay dia eny ary ny fotoana e. Bon courage lesy dia calme tsara dada sy neninareo ao a. Fa ahoana hony e. Andeha eny amin'ny polisy ahoana. Tena tsy hita Nancy ry neny a. Tena loso ity fa zao dia zao tsika dia makeny amin'ny polisy ka. Ndao malaky ary. Dia izay tompoko no azoko ambara. Misaotra anao madama. Ampidiry indray ary ilay zanakao e. Eny ary tompoko. Mandrosoa. Tena tsy nentiny ino ny saiko ry nizaka hoe tsy hita Nancy a. Calme aloha e. Raha tsy tonga taty izay a. Tena tsy fantako sady tsy nentiny ino a. Tena nanenenako nizaka.
Tena mitonilo mademoiselle Miora. Ho raisina daholo izay zavatra ho lazainao eto. Ny anaranao sy ny taonanao ary azafady. Razana Bololina Miora, 22 ans. 12 taona. Inona no nahatonga anao niteny hoe nanenenako teo, ha? Takizay tsy navelako nody ihany izy fa raha natory tany aminay izy izay dia tsy nisy an'izao zavatra izao. Zany mba havereny kely tantaraina aminay ary ny zavatra nisy omaly mandra-pahatonga ny fotoana nionanareo farany. Nareo mianaka mantsy ny voalaza farany fa niaraka taminy. Leo ary fa ho tantarako amin'ny Antsipriany. Ny ianao ary. Tena tsy hitanay intsony hoe aiza ny tokony ahitana azy fa efa tapitra ny jerenay daholo ny tany am-pianarana. Zany. Na ny teny amin'ny tobi-pahasalamana rehetra eto an-tanàna aza, na tany anaty morga rehetra tany aza efa voajery daholo e. Tsy hitanay intsony hoe aiza ny ale. Tena hianjany zany zava-misy zany marina. Nefa raha ny programanareo roa fa avy teo hoe androany nareo no hanomboka ho aty handray anjara amin'ny zavatra izay atao ato. Tena zany mihitsy anie dadazoky e. Asa raha mba misy azonao hanampiananay rehefa tena mafy mahazo ny ray aman-dreniny e. Sady olona tena sahirana kely zareo. Iny no andrandrain'ireo ankonany amin'ny havotany eo amin'ny fiainany e. Ambe tenin'ny mamany zareo foana hoe ny hatafitan'ny Nancy ny tanjony zareo mba ahafahany mahita asa tsara rehefa tafita amin'ny fianarana. Le zandriny lamany izao efa nijanona mihitsy fa tsy araka zareo intsony. Aleo angamba fa miezaka hikariba olana miaraka antsika e. Mahonjana ny mieritreritra fotsiny an'izany fianakaviany zany iza. Ny disiplinina atao aminay tena mafy mihitsy ary izay no entina ampianarana ny ankizy anara-dalàna foana mba tsy haningana eo amin'ny fiarahamonina. Zaza tena manara-dalàna anie zany tra Monsieur Degaut e. Zany. Raha tsy izany ve irehare mihitsy ny ray aman-dreny ny manana azy. Dia ahoana ty raharaha ty ry inspekteur? Le raha mahakasika amin'ny prisika ty toa tsy mbola nivakory dia efa indray la hoe Nancy very tsy hitako. Tena raharaha izy ity commissaire. Vao eo koa aza angeny ny antso ny fianakavian'le hoe Priska fa tena tsy tana-tsony hono ny ainy e. Tena mampalahelo zany a. Ato kosa ty efa misy dossier indray hoe zaza kely telo mianadakoa no very tsy hita nanomboka ny arivariva teo ka mandrakizao. Zany? Tena mampivadika aloha mihitsy reto mpanao ratsy reto e. Ohatrany tsy mba mananjanaka sy ny sisa ry zalahy marinako. Raha reny fahavoazana hita tamin'le tompoko vavy Priska reny mantsy tena fijaliana tanteraka ny aretan'ireny ankizy ireny tsy hita reny zany. Tena marina mihitsy zany lazainao zany ka. Fa hono ary se ry inspekteur? Nanaona ny valy efa nadihadiana nataonao mahakasika le raharaha Nancy iny e? Tena manjavozavo e. Satria raha ny fakanambavany an'izy mianaka dia zareo tsy misy tompon'antoka e. Ny fianakavian'ny Nancy kosa nefa tsy hita marina izay tena hoe tiany hatongavana satria toa manany amin'ny madame Nirina mianaka zareo nefa tsy mijoro tsara sy tsy mazava. Fa raha ny analizinao manokana nefa dia ahoana ka? Tena sarotra commissaire. Mbola tena sarotra fa efa niteneniko aloha izy mianaka hoe tsy mahazo miala eto an-tanàna mihitsy aloha nareo fa mety avo-fatotra nareo raha ohatra ka miala teto nareo. Io kosa raharaha izy ity. Mba miangavy re. Afao tato re za fa mitsaly e. Tsy manana ninina ne za kejainareo ato io e.
tena tsy mba misy mamaly mihitsy izany antsoko izany a. Ny olona tokoa tena tsy misy ahafantarana azy mihitsy fa na misy jiro mirehitra azy ato dia zareo misarotava daholo. Sady tsy misy mamoaka feo mihitsy fa manao baikomaona fotsiny. Raha azoko tsara izany izao dia ohatr'izao ny zavatra nahazo amin'ny priska iny a. Izany kosa misy olona tamika. Ary olona anankiroa izy izany a. Inona hozy izany tiany hatongavana? Misy zavatra natsipin'ireo ambony fandrianareo. Dia ireny fa tamin'ny manantona ahy. Indray mamany fatorako moa, indray manambana amin'ny antso maranitra be. Sady mbola misy bazoko kay iny amin'ny valahany. Kay! Izay efa afaka ilay fatorana mangeza mafy teo. Fa inona ary ny tian'ireto tenenina e? Fa inona re tompoko ny tediavinareo fa avelao re izany mba hody fa mampalahelo dada sy neny a. Izy efa mitady anafatratra izay ihany. Kay! Ohatray, ataony atao molotra ny tanany. Maneho hoe tsy mahazo miteny aho izany. Aleo aloha arahana izay ataony. Kay! Natosiny mafy eto ambony fandriana. Mila misolo an'ireto akanjo reto ny aho izany. Dia misy figo sy loko mena koa reto. Bonjour ndry. Nanahoana? Bonjour neny. Mbola tena marary ihany lohako ato fa hinana fanafody amin'izay angambany. Izay mihitsy aky ny tandrako an'ireto hoe omeko andria. Misaotra neny a. Efa vitako koa ny sakafo maraina dia mihinana fa mety io koa ny mamparary ny andohan-dringa io tsy misakafo io e. Misaotra neny a. Tena manana reny tokoa manana anao. Ary tsy misy avita amin'ny vitan'izany atao hoe reny izany raha mbola eto an-tany. Faly aky rehefa tsapandry izany a. Malahelo ery anie izany eny mieritreritra ny mahazo ny fianakaviana kelin-dry Nancy e. Ny mahazo azy aza izay tsy fantatra intsony hoe nanahoana na nanahoana. Tena mampalahelo tokoa aky mieritreritra an'izany a. Fa rehefa lasa dia aza mivoaboaka ny mihitsy indry raha tsy tonga eo a. Inona moa ny antony ivoako any e? Zavatra ilaiko rehetra aza efa reo daholoko. Dia efa matoky andria izany amin'ny zavatra rehetra eo a. Endry neny a. Izay ary aloha fa lasa e. Ary dia tena tsy nody izany dada tamin'ny alina raha azoko tsara. Tsy mivony efitranony fa midy avy aty ivelany sady tsy tazako velany ao koa ny tômôbilany. Tena miaika an'iny rangahy iny aho ka. Aleo andeha ho any am-piasana amin'izay aloha fa taraiky eto ihany aho. Jerena komisera indray no tonga alohako anyko. Ohatray. Dia ho sanatria ve ka ho dady izany tonga ho velany ao izany amin'ity andro amin'ny firy e? Tena izy mihitsy ity. Tena miaika anareo mihitsy aho izay ry dada. Aiza lesika ny arahaba ara tsy misy dia izany ve ny tena nylana. Ka tsy mety kosa rangahy ny ataonareo a. Aiza indray izao nareo no natory tamin'ny alina a? Fiainako le tsy izany tsy misy idiran'ny lahy. Ay, Ndana vonjeo koa ny asan'ny lahy sao tareo fa tsy nidezehan'ny orinasa indray no anaran'ny lahy ao a. ay, mazotoa ary ianao monsieur le directeur a. Misaotra letsy rasefo kely io. Aleo rangahy mandeha aloha fa sy azo lako vao maraina amin'io rangahy tsy misy saina io indray a. Fa sady lasa ihany tokoa ny eritreritra hoe sao dia mba misy idiran'ity rangahy ty ary izao zavatra rehetra izao e.
Tsy ny mba azoazo aloha izany lohako izany e. Tena te hivoaka be any aho izany na dia ho eny amin'ny association fotsiny aza. Tsy zatra mijanona rery intsony aho fa efa zatra misy any Nancy rehefa vakansa kely ohatr'izao. Mba aiza ary kiny misy andriry Nancy e. Izaho aloha mino fa mbola velona any ndry e. Ary aleo aloha hanokatra Facebook kely hoe mba hijerevana vaovao. Kaizany accident mahatsiraviny. Betsaka mihitsy izay tato ato izay accident izay ka. Oay, ary nanao publication vaovao ny association. Inona izy ity? Ndraso hoe vakiana. Mitombo hatrany ireo tanora miditra ho mpikambana ato amin'ny association tanora miala voly. Tena mihabetsaka kosa izaniko. Feno sarina ankizy vaovao reto. Izaho izay ela tsy mba nandalo teny. Mampitsiriritra ery mijery an'ireto sary reto. Mahafinaritra ny zavatra ataon'zareo ka. Tapaka rangahy ny hevitry fa hiomana dia andeha ho any aho. Izay indray dadazoako vao afaka mandalo tety a. Tena kaka hoe mba lasa iza renao. Ary nanahoana aloha le namanao tsy tiany ha? Hatreto aloha dia mbola tsy misy vaovao mihitsy e. Zany Ie. tena mampalahelo mieritreritra ny ray aman-dreniny, indrindra moa fa le reniny sady marary fony ohatry ny fijeriko azy tamin'ireny le zaza vao very reny a. Tena izany mihitsy ne e. Mampalahelo loatra. Ka inona ary ny vaovao tato izay elaela izay e? Tena misy de misy tokoa ny vaovao anaka. Tsy hitanao nga reo ankizy be be vaovao reo e. Hitako mihitsy ireo dia hitako koa le publication tao anaty Facebook iny dia farany anakaty fa tsy naharitra intsony. Dia izay mihitsy, isy zavatra ho karakaraina mihitsy matsy atoato, sady hanao asa sosialy no hanao fampisehoana ho an'ny ankizy manan-talenta dia mandray anjara daholo. Marina ve izany dadazoky? Ka tsy mba handray anjara koa izany za tena tia mandihy be sady tena haiko io a. Indray izany mihitsy anieno andrasana aminareo e. Efa maro koa ny ankizy milaza ny handray anjara amin'ny fandihizanao fa tsara raha manatona ny sekretera ianao mba ampivoriany miaraka nareo dia mahazo itizao mba manao zavatra iraisany e. Tena mety be amiko izany dadazoky a. Ka ndanary zao dia zao mihitsy ianao a, ndana makany ianao miresaka aminy ary ahitana zay mety hoe andaminana azy, sady zao izy ny mbola aoko. Eny ary fa ho any aho e. Misaotra ny amin'ny fanampianao dadazoky a. Tsy misy isaro anaretsy a. Teny efa maizina ty vao moty fa be loatra koa le olona niraisina androany ireny. Mba manahoana ary izay le zanako ao. Aleo tsy antsoinantsony fa efa andalana mody avy dia mbola natala azy amin'izany a. Ampitandrema ny rangahy ty fa sens unique ane io itsinao io e. Tsy misy rarahiko an'izany e. Hitako ny dorororo be kay vehivavy ny sofera. Say indray le zavatra mahatsiravina amin'ny haino azy. Tsy dia efa maly amin'ity olona efa mamity koa fa aleo mandefitra na dia manirikiry azy e. Soa ihany fa efa kaikody tonga. Mety mbola hanana an'izany anjara masoandroko izany ary ve izaho ty. Mafy loatra ny zavatra iainana ato.
sao ve ka efa lehilahy karazany enina zato izay namiravira mivatako hatramin'izay firy andro ny tsanonako tato izay. Raha amin'izany monsieur Vincent Tatanjaka izay tena tsy napoziko mihitsy. Fantatro tsara sy tadidiko izy na dia anaty fahatsiarovan-tena firy aza mandritra ny fotoana iarahanay satria tsindromin'ireo olon-dratsy zava-mahadomelona mialohan'ny aonako amin'ireo mpamiraviry ireo. Marina raha tsy tena leon'ny miaina mihitsy aho izany. Zarynareo ry dada tsy neny fa mijaly ty sombiny ainareo ah. Mba fantatry ny zaka ary ve izao zavatra ataon'ny dadandreny. Tena fanohitra tanteraka mantsy raha mitoetra n'izy mianaka. Arakaraka ny tenenako taminy hoe fona dadanjaka vao maika nanapara ny filany tamiko. Ary mba manahoana ary izay miorany e. Manahoana ny association any. Fatako ty efa manomboka misy mangana. Amin'ilay vao manohatra dia voataroka avy hatrany. Ay, ohatr'izao kosa ny aina amin'ny prisika taty. Reraka, ketraka tanteraka. Alaivo Andriamanitra, mafy izao iainako izao ah. Mijaly akiza miora. Alaivo tato kiza. Meo aty ho any tanandry fa tsy hitako mihitsy anie izany ndry miteny izany e. Maty ato ane kiza e. Azarina kiza. Fa aiza ho azy izany misy andry izany Nancy a. Malahelo andry mafy anie kiza io e. Mba mipotra kely moa kifa tena tsy hitako mihitsy anie ndry e. Mandrosoa aty kifa tsy tafiakatra tsony any ah. Ndraso ary fa tamy ahy e. Tena feno zavona be koa neny lalana makany ki dia tsisy zavatra hitako e. Malaky kifa maty ah. Efa tamy kiza fa aza manahy. Inona ary izany vao hitsakako izany? Andrekakyo, tofatin'olona voatrobatrobaka be. Nancy a, aiza ndry teo? Loza be ky ny zavatra hitako ato ah. Nancy a, Nancy. Nancy, loza. Tena nanofoka e. Dia sanatria ve dia tena misy ifandraisany aminazy Nancy nofo natsiravina teo iny e. Amin'ny firy ary izao? Oay, amin'ny 2 maraina. Dia izany ho ah. Nahangoretsina mihitsy aho voataitra. Enjana ký izanyko. Na za koa aza dia tena miasa saina isan'andro hoe dia tena mahay mitandrina ohatry ny ahoana loatra ary izao olon-dratsy ao izao dia tena tsy ahitana indiso mihitsy anie. Mbola tsy nisy crime tena hoe nakarary lohako lava ohatran'ity resaka fahaverezan'olona ity. Marina moa. Iny prisika hita tapika iny izao tokony ho fanantenana fa saingy ndrisy mantsy. Tena iny mihitsy fa na ny zavatra fantatra tamin'iny fotsiny aza nge dia hoe misy zava-mahadomelona ny vatany e. Feno ratra sy manga na ary voaviravira ranofo izy e. Tena mampalahelo anie izany Nzaka e. Nieritreritra an'izany dia hozy izy aho hoe zavatra ohatr'izany koa izany izao ny ainan'ny Nancy a. Raha mbola velona koa azy izy a. Aza kivy fa tsy maintsy mikaroka an'izay hevitra rehetra izay amatarana ny tena tompony antoko amin'io afera io tsika. Tena rezo matanjaka be mihitsy ny ilay izy e. Nefa zareo tena mahay mitandrina be mihitsy dia tena tsy mety fantatra e. Eny e, matoky ianareo a. Engane mba mbola ho hita izay namako izay. Eny kia, za zao tsy te hieritreritra mihitsy hoe ndry koa no hiaran'izany zavatra rehetra izany. Aza misy re izany. Ka rehefa mbola tsy mivavy eny ny olona tsy ho tratrany ihany koa e. Aza miteniteny foana ohatran'izany ndry ka. Aleo mihitsy aloha ndry ateriko eny amin'ny mpianaranareo fa sao dia misy mankakery ny tapoka eny an-dalana eny ka. Enao tia koa? Maninona? Andao ariko. Zara koa aza mba misy manatitra.
rehefa tena nataoko ho ny analizy dia ohatrany hoe misy olona ayahiako izany komisera. Efa izay mihitsy no andrasana aminao fa aomeo ary hoe Lizy aloha tsy misy porofo mazava fa fotsiny hoe ny zavatra miseho rehetra dia tena manondro hoe izy ny tena tomponatoko amin'io raharaha io. aza vao aloha fa tsy azo koa ny ty seambary zany e. Zao ary nanomboka teo amin'ny naverezan'ny Nancy iny no tena nampanahy olona io. Fa inona ary ty milakolako ty ry inspektera, tonga dia tsory hoe izy zany fa ela be. Raha ray famitarazoka be io mbola lalaovinao ihany a. Nateriny madame Nirina sy miora teny akaiky ny trano Nancy tamin'ny fotoana nahavery azy io. Avy eo tsy nisakafo tany an-trano izy mianaka milohan'ny dina fa nanao kibo an-tsena. Dia ahoana? Vao tonga tany an-trano miora dia ny sasa dia namono telefona. Tamin'ny fotoana io nefa ny zandriny Nancy niantso azy ary tsy nahazo azy mihitsy ary tsy taitra fa nandefa SMS fotsiny hoe matory eny aminareo ve Nancy. Tamin'ny famitorana iny nefa miora no teny hoe nanenenako. Izay tena azoko lazaina hoe zavatra hafahafa ihany a. Tena hafahafa tokoa izy zany ry inspektera. Ny conclusion hitako dia hoe madame Nirina ny tomponatoka amin'ireny raharaha reny e. Izy miasa isan'andro miala vao maraina hariva be vao mody ioko. Na ny zanany aza tsy mahafantatra mazava ny asa ataony nge. Dia ahoana ny fahitanao an'io zanany io raha izany ary? Mety hoe miray teti-dratsy aminy ve? Amin'ny lafiny indray mino hoe miray tetika ireo nefa ny amin'ny lafiny indray koa mino hoe tsy misy zany ka. Sao mba manamanao akaiky azy ary ny arovanao azy hoe tsy miray tetika amin'ireniny izy. Mety ho zany fa mety tsy ho zany koa. Raha ny toetra mantsy dia tena tsy tokony hoe havitan'izany mihitsy izy saingy tsy azo tsaraina ivelany mihitsy ny olona. Nisy zavatra nampanahy zay koa ny teneniny e. Hoe ahoana zany e? Raha mbola tsy voavahanareo izy olonan'io dia mety mbola ho isan'ny hiaran'izany koa. Ohatran'ny hoe manafinjavatra zany izy komisera. Misaotra anao inspektera. Misaotra anao amin'izay fikarohana manokan'izay fa misy hafantsika mihetsika tsara zany. Marina zany e. Miora? Mamanginy ireny koa azafady. Ndao fa hoentiko any ary ndry e. Hay moa zany za ty dia nataonao fitaovana fotsiny entina mandriana ny reniko. Tsy misy an'izany kosa kiry miora. Andraso vetivety e. Inona e? Ary tsy ilaiko mikasikasika eo koa ianao. Eny e, efa mivonona koa azy ao fa efa higadra koa ngamba kelikely eo. Aza miteniteny foana ohatran'izany kosa mokia. Tsy hoe no sambosamborina tamin'izao fotsiny ngeny ny reninao fa nahitana porofo mivaingana mihitsy e. Dia inona hono zany ny porofo mivaingana hitanareo hiampanganareo azy e? Efa eto ihany tsika dia ndraso atoroko andriary fa ato e. Aiza zany? Hitandry reto anaty sachet reto. Akanjo mipriska sy Nancy reto. Hita tao anaty tomobila ny tamin'izy ny rava ny asa teo raha nanao fizavany zay. Tsy mino velively ary njaka hoe nenona vita zavatra feno bibiana ohatran'ireny a. Ataovy tsara ny fanadihadianareo fa sao dispiste anareo e. Eto any amin'eny amin'izay aka. Enika, andao ary e. Sady efa eto koa tsika e. Io ary izy e. Miangavy anao a. Melaty eto akaikinay teto fa resakay manokana ny ataonay eto fa tsy misy idiranao. Tena mahagaga mihitsy ny réaction ty miora ty a. Ohatran'ny hoe tonga dia miconfirme be ny rehetra mipetraka. Sady efa porofo mivaingana koa ny reny hita reny e. Nefa na izany aza hafahafa ihany. Inona mbola mampianahana anao io e? Eny ary azafady. Aleo fa hiala teto ary ahy e. Ndry zany paoziny iny e. Mampalahelo tanteraka atao anatin'ity violon masiso be ty. Mafy ny entin'le reniko.
aleo fa ezaka ny tsitomany, mila mampahery azy mantsy. Neny ny zanako marina tsy meloka akimy ora, tsy vitako izany eloka be vava hiampangana zany na dia ataoko aza hoe nisy ny porofo. aza manana eny fa tsy avelako hokatran'ireo izany ianao neny a. Za tena mino 100 isan-jato fa tsy meloka zany ihany reniko. Mafy akiny iainana ato a, na dia ataoko aza hoe voatiny indray izay na nidiana tato. Tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana no nahatonga an'ireny zavatra ireny tao anaty tômôbilina. Aza matahotra neny fa tsy maintsy hitantsika amin'ny marina amin'ny ora raha io e. Tia aloha ny sakafo hoany fa noana eto ianao. Tena tsy misy vavoniko misokatra amin'ny samy fihinan-kanina samy mihitsy akia. Fofona ratsy maloto anie no iainana ato e. Mihinanana dia atao ody vavony fotsiny aza fa mbola ela ny herineny vao maraina ny andro e. Ny azo no tena mampanahy e. Tindrirery ao an-trano ity. Raha sanatria mondry misy makao e. Aza manany amin'izany aloha neny a. Izay voanao tato aloha izao ny masoatsika. Zany ny akia. Mandeha inona zany ry olona katy. Ny tômôbilina antsika koa mbola nitazomin'ny zareo ao. Aza matahotra neny fa mandeha taksi ka. Ny zanako e. Ny zanako ry zareo a. Nareo polisy ireo ihany na tonga zao. Raha mba teo azy izay niaro azy, tsy ho very ohatr'izao zanako e. Tena manjavona amiko mihitsy ny zava-misy rehetra ka. Raha tena matamin'ny rina tokoa ny tompony andraikitra amin'izao dia tena tsy ho very mihitsy miora fa mbola tsy izy zany tena lohan'io zavatra io e. Madama, aleo fa tsy maintsy ataontsika izay ahitana azy fa aza matahotra ianao e. Ianao io mihitsy e. Ianao io mihitsy ny nahatonga an'izao zava-misy rehetra izao. Moramora kely ny vavanao madama. Efa porofo mitoko amin'ny tenda daholo reny tratra tao anaty fiaranao reny. Ary fantatra fa vetsy ianao dia modina sy ianao nisy nankakeriny na tsy haiko na ny zanakao dia mefitra ianao fa adio amin'ny ora raha io a. Mbola manam-pinoana monsieur le commissaire fa tsy maintsy ho hita amin'ny marina rehetra momba an'izao a. Raha mbola misy koa ny Andriamanitra ivavahako dia tsy ho faty izany ny marina na dia fisaka azy e. Hatreto aloha dia mbola ianao izao ny meloka ry madame Nirina. Ary tsy misy tandroka tokoa ny ratsy fa dia mba vehivavy ohatr'izao ihany ve ianao dia mahavita eloka be vava tsy ampoizina ohatr'ireny e. Hafa izany vavan'ny komisera Benja zany a. Aleo fa tsy maintsy hitako ny ataoko e. Tô nanenina indray any ampangany ity madama ity raha izao. Nefa moa mbola tsy fantatra aloha na modikisa koa izy ity e. Inona re ty toerana hitondrana aty e? Mety ho aty koa izany no ahitako an'ny Nancy. Tsy mahita koa moa ny lalana niditra taty fa efa io taitra io vao mahita an'izao. Ny tsaroko farany izao dia hoe vao tonga teo ambaravarana hamono trano dia nisy nanampina tamin'ny alikaola ny oriko dia izay. Aleo rangahy tsoko mafy be Nancy fa izao ny fanararaotana. Nancy a! Nancy a! Kay! Avelanareo aka? Avelao a! Tena nahen'olona ny antsony anarako za teo. Tena feo amin'ny ora le teo a. Sa ve manovy zahay e? Tena nitapiana an'ireto ny vavako marina. Tena aleo mba hatsokoa ka. Miora! Miora! Atika iza! Tena izany mamaly izany Nancy. Misaotra tompo a. Kay mbola velonao izany le namako.
tsy maintsy atao izay ionana aminazy na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ka. Inona ry ny ataoko e? Aleo rangahy ty antsy kely eto amin'ny patalohan'ity olona ty no ezahako alaina. Nefa ahoana ny angalako an'io amin'ny tanako? Ny tanako aza ty mifatotra be. Ndraso io izy mihodina io dia alaiko avato ariana moramora e. Kay nerika tapika izy. Saika tratrany aho marina. Kay! Natosiny teto ambony fandriana dia iny izy fa lasa. Aleo amin'izay rangahy hitady fika. Efa ela ny ayaiko anao ry dada ka tsy maintsy arahako izay tany alehanao androany a. Tia milaza ny ody tara-lava ity. Efa lavalava ihany izay lalana nandehanana izay fa aiza ihany ary. Ohatra toa ho any amin'ny association nge izany direction izany. Ao ambadika eo mihitsy ny association tanora miala voly. Io tokoa fa mijanona. Ary inona ary no ataony ato sa nanatitra fanampiana indray ve? Toa izy tokoa mantsy ny ray mpianty fikambanany tiako. Nefa maninona moa tsy amin'ny andro mazava fa atao amin'izao alina izao e. Nisy tsy mazava ao a. Aleo fa asitriko ato anaty lobolobo ato aloha ty moto ty amin'izay tsy misy mahatsikaritra. Zay dia aleo hitady fikidiranao. Le trano no sady avo be fa le tamboho koa tsy anjaza. Tsy ampafiry ny sedratra izay rangaha fa io ve dia tsy ho tafiakatra a. Ndraso tonga dia akabahana tsara. Isa, roa, telo. Kay, tena nianjera. Tena tsy tafiakatra. Kay, tena maharary mihitsy ny fitombenako. Ndraso rangaha fa ka io misy papay a. Aleo rangaha fa tsy maintsy tafiditra ao aho. Isa, roa, telo. Zay fa tafavoaka tato a. Ary andraso jereko amin'izay ilay misy anao sy teo. Atongamby izy teo iny a. So ihany aloha tsy nesoriny zareo ty pince plate kely tamin'ny voloko ty fa avy dia mora kely ny namohana ny varavarana. Zay. Nancy! Miora! Hitako ihany akindria. Faly be aho mahita andriana dia tena reraka be ohatr'izao aza andry. Aza miteny mafy be aloha ndry fa so misy maheno ao a. Tantara ho ana aingana hoe inona ny zava-nisy nahatonga andry tonga taty. Dia efa voninao ve ilay izy ry dada zoky e? Dray. Efa tena vonina tsara ao ka. Ndao fa zaho mihitsy no hitarika anao hidina any e. Ay, hidina hony. Fa hidina aiza koa ary fa tsy efa aty amin'ny farany ambany ve reo e? Aleo rangaha rahana foana fa misy zavatra hafahafa foana. Ahoana reny ataoko mba tsy hahitan'ireo ahy e? Aleo fa hanaradrindrina foana. Soko fa tsy mirehatra ny jiro fa lampy no ampiasaindry zareo. Ay, misy lakavy ato amin'ity trano be ty. Tena tia entan'androany ity tena efa nandrasako indrindra hatramin'izay ry dada zoky a. Zany mihitsy no nireservena azy ho anao e. Ato zany ny grand client ohatra anao tena omena safidy malalaka foana e. Grand client hony. Fa client inona e?
ay misy zavatra ohatran'izao aty ambany midina be aty, sady tena malalaka be aty indray aza misy jiro fa zany hoe afaka miafikafina amin'itony totohatra kely sy pototony dia tsy ho hitandry zareo mihitsy ka ato are ndraso voitsika ka mandrosoa ary ianao monsieur Vincent mandrosoa androso tokoa moa zaniko ary aitra zay izy eo ry dadazoky ohatray ahoana koa ary zany nefa voandroany mihitsy ne izy vo nafindra tato ndraso ohatsala aiza le tana vaovao be tato ary tena zany misy mitabataba be any ambadika an'izany ngamba ky mitady anahy dia ahoana ky zany no ataontsika ndao hivoaka tatontsika kia zany ky ka malemilemy be ndao fa ezaka ndao fantatanako aky indria ndao ary reny le sala reny ary miseho azo mahita idikala miora kely ty miora hony andrekakyo ay ve dadazoky ty ka ahoana ty zany ny tena domiketrika an'izao bibiana tao amin'ny tsy manatsiny zao io zala tonga de tasomy afatoroly tia de io koa le dadanjaka ny lazaindry fa mamiravirandry aza misy mihetsika zao vao mazava amiko ny marina rehetra njaka tena za mihitsy tiry le ray vomanga be tya mifona lety zanako mifona fa tena tsy netiny nataoko tsisy raha ona lahy amin'iny basikela iny zany ato zany ko saika avony tanako raha nisy kely mandidy anao ary monsieur Dego apetrao iny basinao iny io zala romboy tsisy manaiky ho resan'ny laisan'izany eto eo aloha indry mipetra fa manampy anjaka merika tsatosatohako amin'ity reto androany inona nty inona nty kay mipitika sahady le antsika tandre miora iny arinandry iny Nancy 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 ary aleo anararoatra hitsoka amin'izay fa tsisy ho adalainy reto tsony eto zavatra efa vaky-patsilany ty eto raha tongotra andeha oa izy ianao iny lela antitra tsisy sainy ty aleo fa tsy amelako letsy io oay izy ianao ro le rangaty tsy afa mialatsony voabedan'le botalabe ty inona ly ty ty mivadiky ty ry Vincent tsy mety rangaty iny nataontsika dia mila mizaka vokantsika zany azonao so ihany efa nidaraboka daholo reto bandy telo labe reto aza misy mihetsika tsononareo ary eto ty ny tanana ho asiana vakany ary efa samotratra ihany rangady tsoroketoko fa komisera-penjanareo iny ko ino ny tena mpanome information sy manampy anay sady mbola miray tsy kombakomba aminay ato koa eny ary izy ihany koa mbola tompo-kevitra ka nametraka an'ireo zavatra tao manaty tomobile ny matamin'ny irina ary dia tena enjana be zany zavany seo tany izany tena hifonana madama fa to lasa nanameloka anao zay tsy meloka akory zay nefa dia niteto ambany masona ihany ny fahavalo somary gaga ihany mantsy hoe tena zarany aza naneo hevitra hoe ny ayanao dia nataony zay nandeha tehana anao tamin'ireny fihetsiny ireny tsy maninona ry se fa lalana nentina nahatongavana tany amin'ny marina daholo izany fa Nancy ny tena nampalahelo anahy sady efa niara-ny fampijaliana no sady mbola nahafony ainy amonjena indray fa dia tena nampiaika ianao ry dada
fa dia inona ny tena nahatonga anao ny aina tao anatin'ny zavatra mahatsiravina oatra ireny ha? Efa fantatro ihany ianao hoe tia revo sy ny sisa fa tena tsy nieritreretiko lasa lavitra ohatran'ireny a. Tena zao lesy vao tonga saina fa tsy nentina nataoko a. Ny filan-dratsy efa nahazatra hatramin'izay no nihitatra dia ny fandray tamin'ny Monsieur de Gaulle moa dia tsy afaka tsonina dia fantatra aza hoe tsy nentina nataoko e. Fa mba tiako anontaniana koa ianao ry Monsieur de Gaulle hoe inona izany nahatonga anao hanao an'ireny zavatra feno habibiana oatra ireny? Eny tokoa. Alefa ho tantarako anareo ary Ie, tamin'ny fahatanorako aho dia rony karazan-dehilahy tsy mba nahatahaitra ny vehivavy rony. Efa nandeha ny fotoana fa tsy mba nisy nety ho alaiko vady ny vehivavy rehetra izay tojo aho. Rehefa tsy niraika tamin'izany tsony any efa dia nisy tovovavy tena tsara tarehy fatratra sendra ny lalako ary dia tena nampifondray ny fitiavako. Zany a. Teo dia nahatsiaro sambatra tanteraka satria nifankatia fatratra izay. Dia Rehefa nihodina ny volana dia nivady izay. Feno fitiavana ny tokantranonay fa ny zavatra tsy ampitao nefa dia tsy nety hiteraka izy fa manimba ny hatsaranony izany. Loza Losy. any akeko moa izany na dia nampalahelo aho aiza. Tsy nety nanangan-jasa koa nefa izy. Teo dia tsapako niova ny fifandraisanay. Akory nefa ny fahatairako izy nareo fa Naninona? tratrako nanitsakitsaka tao atokantranonay io. Teo ambany masoko mihitsy. Mafy zany e. Teo dia nampijaliako nataoko nahita faisany le vehivavy siosakaizany io ary tsy namelako raha tsy nitalao ny fona taty amiko ary nafohiny hatramin'ny ainy. Ndrekako. Nanomboka teo dia tsy nanapitokisana tamina vehivavy tsara tarehy mambika ohatra n'io vadiko izany tsony aho fa raha vao mahita an'izany dia ampijaliako ary fa finaretana ho ahy mihitsy aizany mahita azy mijaly. Taty aorena moa dia sofa nisy io association io dia io ny fomba ray isitomako ny vehivavy tsara tarehy mba ho ampijaliana ary azahoako vola be. Zay. Tena enjana izany a. tena enjana. Tena tsy Aroa moa e. mampino. Dia ahoana indray ataonao inona izany reny zazakely angalarinao reny? Reny ray tonga dia fanampina fidiram-bola ihany koa satria misy mividy lafo ny tovan'izy reny. Eny e, fa amin'ny lafiny ray koa tiako koa ny mamono an'ireny zaza ireny satria tsy mba nananako izany zanaka izany e. Tena efa aretin-tsaina manokana ny ianao rangahy a. Enjana Tena mihitsy. loza mihitsy. Fa ny loza izao dia hoe tsy tratra ny zalahy tany amin'ny tranony tany ny komisera benjange. Zany e. Tena loza koa izany ka. Nampanahy mihitsy iny rangahy iny raha ny fanirikitrihany ahy tamin'ireny zavoapanga ireny. Vao nandefa mesazy tamiko koa ny zandriny Nancy fa efa voakarakara ny zareo hony izy dia efa endrasanao an-tranony ao. Tena midera amin'ny fahendren'ny namako iny ary zareo a. Sady tsotra ny tsara fanahy nefa tonga ny orana andehanany. Tena mampalahelo tokoa izy e. Tsotra mihitsy izy. Isan'ny tena nahatonga an'izany fahoriana maro izany ary zareo a. Ary vonona tanteraka ndray ny saziko
tena nanenenako daholo ny angeny zavatra vitako rehetra hatramin'izay e. Ary raha ny fonja zany aza angamba mbola kely raha hoharina amin'ny ratsy vitako a. Za ko toraka izany le roa. Fantatro zao hoe tsy tsara mihitsy ny fananana ny lolo-po fa lasa mivadika areti-tsaina le izy raha vao tsy mahatandrina ary dia tena mampanaonao foana mahitsy. Zany mihitsy. Ny amo tena lehibe indrindra ny eloka vitako ary tena vonina koa nitsindra izay nafafika dia alesy. Tsara rehefa tonga saina amin'ny tsy mety nataonareo nareo Ny e. tena tsara nefa izao dia hoe Hoe anaovana artikla mihitsy ary mijoro vavolombelona nareo hitondrana fananarana ho an'ireo olona izay mbola ao anatin'izany fanaovan-dratsy izany. Nareo izay mieritreritra ny hanao an'izany. tena vonina ny anao an'izany zavatra izany raha ohatra hoe hanafitra fiainan'olona maro izany. Za koa toraka izany tena vonina. Fa zany aloha ihany fa zahay komisera bentsay tokoa tokony ho zahavina ihany fa sao dia tafaporitsaka eo nefa zahay samy nanao ratsy zao ihany no. Aleo fa ho alamiko ny amin'izay Dada Diego a. Aiza ihany arika izany vahiny izany no mbola tsy tonga foana. Mbola voalatsaka 10 ani izao ry neny amin'ny 2:30 e. Olona ponctuel be zany fa tsy ohatrantsika. Dana raha aloha jereo le ronono nanaovako saosy rehefa avy eo fa sao dia angotraka ao. Ndrasy jereko ary e. Midobodoboka be koa izany foko izany a. Ahoana reny andraisany neny azy eo e. Eo ary fa misy tomobila tonga eo an-tokotany io. Tena izy iny. Vao maika midobodoboka be ny foko fa aleo aloha hisotro jus papay mangatsiaka tsara atoka. Ay kosa. Salama Madame Nirina. Miarabanao monsieur l'inspecteur. Mandroso e. Miora. Miora. Efa tonga ato ane le vahindry e. Efa hitako mihitsy ka. Efa tamiko koa. Efa mangotraka le ronono neny a. Bonjour Nzaka. Bonjour Miora. Ay mbola tsy nitenenindry aneninareo mihitsy ny hoe za le ho vahininareo androany. Nataoko surprise mihitsy ka. Ay kosa. Mahazo toerana daholo aloha nareo fa faly be mahita nareo roa kely e. Ie. Tena tiako ty zanakao ty ry Madame Nirina. Ary alaiko ravako ny tokantranoko mihitsy raha sitrakao. Nzaka. Eno a. Ny valy ihany ny vavakasena angatahako tamin'Andriamanitra isan'andro hoe ome olona endry sahazazy io zanako tokana io. Misaotra betsaka Madame Nirina. Ary aza tao an'izany ary Nzaka fa atao hoe neny amin'izay a. Ay, misaotra misaotra neny mantsy. Efa zatra le Madame Nirina. Fa zany eo ihany fa nanahoana tokoa aza le ngia komisery e. Eny tokoa e. Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko anareo. Efa niamponja izy e. Tratrany teny amin'ny aéroport omaly rehefa nikarohana nandritra ny tapa-bolana. Ay. Dia mazava ho azy fa mibaby avy hatrany ny eloka nataony. Tia vola loatra koa e. Ary ny tsy fantany nefa dia misy farany daholo ny ratsy rehetra. Natolotry ny malay misaraka groupe-anareo teo ilay tantara indray miaina mitondra ny lohateny hoe Elokiza, tantara nosoratan'ny Saloy Olatiny. Novelon'ny finiavana, Rodi, Tovo, niaraka tamin'ny Prinsia, Tsiry ary ny mpanoratra. Nandray fiosana Totosa, Tovo Andriambololona, studio Prod.
fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.